Tantaram-pitiavana mavaivay ary ny anjadiny ny asa hotam-piaro diso tafahoatra nandritra ny telo taona angarangidiny izay indray no tantaraiko aminareo androany. Aty am-piandohana dia miangavy anareo mba tsy hanome tsignahy fahatany satria mety misy olona ihany koa miaina n'izao tantaraiko izao na mbola ao anatin'ny fahasarotana lalina. Nandritra ny herintaona dia taony fanara-tsaina tsara izahay. Izy businessman lava ranjanana, manam-bola, tsara tarehy, manatsaina, ramo mpanakanto somary mieritreritra lalina, mahita ny zavatra tsy dia jerena firy ary improvisation fiainako. Nandritra ny herintaona nefa dia nanjary tsy voafehiny reto aben'ny olona izay tia sy manaraka ahy ka nanjary nampitsiry an'ilay fahasarotam-piaro tao anatiny. Misy fotoana izay tadidiko sy manamarika moa izany no ho tantaraiko aminareo fa tsy dia voataoko lavatra izy a. Miala eo ambony sehatra eo dia mizara carte de visite ny olona, omeny carte de visite aho izany hoe tira mba hifanerasera aminay ianareo fa rovitiny daholo ireo carte de visite ireo ary rovitiny eo masony olona eo indraindray aza tena hifanatrehan'ilay olona mamely carte de visite hoe ataonao inona ity aza menan'iny izy. Rehefa antaniko moa izy dia izao nyvaly-teny nataony tamin'izany hoe atao inona nefa ireo e, ataonao inona ireo, nga tsy ampy anao za, tsy ampy anao nga za nge afaka mamelona anao e. Dia rehefa mamaly moa manao hoe zany tsy mila velominy za tsy hoe te ho velona fa te hiaina. Dia manjary raikitra ny adinay ary tsy te tiako loatra izay fa dia aleoko mandefitra. Nisy fotoana indray andro nanapa-kevitra ny vidy 2 pièces slip soutien mba entiko anaovana karazana défilé kely eo anatrehany eo, ampome azy, afalifaly azy. Dia nanaovako ilay izy farak'izay tsara tarehy novidiako tamin'ny atsembohan'ny tavako. Dia ozy mantsy aho, avy eo ianao ateza valy tena anantiny ahoana izay ry malala, mitody kely any ariana ozy dia mitodika moa ny tena fa nizay henoko tao arinako tao bolongam-by maranitra nokatsakatsana ny tamin'ny ety ilay soutien niparitaka tamin'ny tany ary andeha indrindra izy andeha hanakatsaka n'ilay slip no voatazoko sady noteneniko fa iny ty ataonao. Dia ozy mantsy aho fa ataonao inona izao e, maninona ianao no mividy an'izao, ataonao inona ty omenao an'izy izy no asehoanao an'izao. Anao nge ty ary malany fa maninona nga tsy ampy anao angara ohatra ka zany mividy slip soutien anao. Teo ny manomboka tsapako fa manomboka diso tafahoatra ilay fahasarotam-piarona satria lasa namorona zavatra hafahafa tany anatin'ny saina, ilay zavatra no heveriko fa ampifalifaly azy. Nanakaiky ny tsotsoromamba isarahanay dia andehanao tournée tany a New York tamin'izay. Dia ozy andeha zany ianao, eno aho andeha. Eny ary ozy izy fa mety hoe afaka miaontsika indray andro any afaka ray volana na ohatr'izany dia tonga any amin'jery ianao dia tsy maninona ho afa-tsika isanao nefa presaka foana isan'andro e. Kanjo nialy n'io concert nataoko satria efa lasa zany. Niantsy ho an'ny réceptionniste. Misy olona ozy miazakazaka mafy be any aminao any ambony any tsy voatazona mihitsy. Andro amin'ny 12 alina avy vita concert, raha azonareo ajaina vita amin'ny concert mangoronetana dia mandeha mody matory eo ambony fandriana. Zay ny zavatra tiako atao indrindra rehefa avy manao dosy. Misy olona mantontona mafy be. Izy ny ao ambaravarana. Mitondra voninkazo menamena, rose. Sokafako amin'ny varavarana. Hay, tao tonga ianao? Nefa voamaly izay ny ao. Tonga ary to tsy falifaly akory ianao mahita aho izy. Nefa za ko ary nandeha Concorde nandeha nakaty, nandeha Farazy aingana tamin'izany andro izany mbola nisy ny Concorde. Faly aho aka, faly aho mandroso fa za aloha reraka dia atoritsika izao. Tsy maninona e, fa ianao ohatra tsy falifaly fotsiny tena tsy tiako. Iny andro rehetrarehetra ny alina iny mila tsy ahita tory fa
hovezavezatiny aminy koa no hoe tsy falifaly amin'ny ahako ny fizombatonga zany efa reraka avy nanao concert ary mbola dia hanao concert ray ny apitso tsy nahita tory a izy natory ihany tsy nahita tory ateo kaikiny teo mitsangana fa nisy ireo tonga tapoka tao andohako dia niraisiko moramora ny ordi izy matory raisiko moramora ny ordi dia niditra tao amin'ny WC io moa zany hevitra ray dia misy WC eo kaikio mipetraka eo ambonin'le WC manoratra fa eo ampanoratana indrindra teo amin'le WC iny ao anaty ordiako io no dakany mafy be le varavarana ary tonga dia nivazavazany aho inona ny ataonao ato manoratra aho sady natahotra ny torakovitra manoratry iny ianao manoratry ira aho fa kazo ira ataonao zaka tsy mba misy mihitsiny hoe ira azonao hosoratana miaraka amiko fa tena teneniko anareo fa saika lasa dalana andrindry ny fotoana zay nirahako tamin'ny olona io nanomboka teo ny tao an-tsaiko ahoana ny ataoko isarahako amin'ity olona ity satria efa niresahanay ny fiancay fa izaho dia tsy maintsy hisaraka aminy tantaraiko ny anadahako moa izy io dia miteny ny anadahako hoe ataonao zay ialanao tao fa hovonoiny olona io anao farany tonga saina ny fitiavana ve mety hovadika fankalana ny fitiavana ve mety hovadika famonon'olona sarotra tamiko ny nanatanteraka n'ilay fisarahana fa tsy maintsy nandositra ao anatin'ny andro alina na oroko ny etakely sy faraka sy minimum manananako dia lasa mitsoaka efa mihefinefina any amina firenena anankiray a vo tonga saina hoe inona no nataoko tao anatin'ny tilotoana miaraka tamin'ny olona io zay tena no heveriko fa tiako sady tia fa saika maty tao saika maty tao ny amiko saika maty tao ny momba rehetra